Ny resakintsika androany zany de mbola mahakasika an'ilay divy loteria ihany satria raha nijery ny ankabetsahany fanontaniana apetrakitsika tsirairay avy tao amin'ny hafatra miafina tao de fanontaniana roa miverimberina. Le anankiray moa zany efa mivaliko teto amin'ny pejy teto hoe mandoha vola ve sa tsy mandoha vola ny fanaovana an'le application de ny fanontaniana anankiray izay tena hoe tiako valiana eto de le hoe inona marina le divy loteria satria raha nataoko ny fandinihana mbola betsaka amintsika malagasy no tsy mahalala an'ilay atao hoe divy loteria de inona no ilavana azy. Hanombohako anazy raha ohatra ianao te hifindra monina aty Etats-Unis zany de be da be misy maro ny karazana visa izay tsy maintsy moa zany fa raha ohatra ka te hifindra monina de misy karazana visa maro zany afaka atao de ohatra amin'izany ohatra ny hoe mpampiasa no manampy anao mifindra monina aty Etats-Unis de ankoatran'izay ohatra ny hoe raha manana fianakaviana ohatra nefa manana taratasy efa manana citizenship de zay koa karazany anankiray nefa ireo somary sarotsarotra indrindra fa le resaka arak'asa raha misy compagnie te hi-embaucher anao de iny compagnie iny société iny zany mila manao taratasy be da be mana-porofo any amin'ny gouvernement hoe fa maninona no ianao no embaucher nefany misy amerikanina be da be, resaka ohatrohatr'izany zany de zay no tena mahasarotra an'ilay fifindra-monina aty Etats-Unis zany satria ny atao hoe olona mifindra monina de ireo olona zay manana an'ilay atao hoe permanent residency na green card zany hoe reny olona reny zany reny olona reny no sokajiana hoe mpifindra monina. Raha mbola visa-na étudiant visa-nao raha mbola non immigrant moa zany ny filazan'zareo anazy zany hoe tsy visa fifindra-monina de mbola tsy fifindra-monina aty ianao de ny asan'ilay divy loteria de programa nataon'ny fanjakana efa ela izy io mba ahafahan'ny olona tsirairay izay tsy ao anatin'ireo kategoria ireo zany sady hoe mba ahafahana manamora an'ilay izy satria misy karazana firenena izay vitsy anisan'ny immigrant aty de zay ny antony iantsoany zareo an'le izy hoe diversity visa satria mampitombo ny diversité aty Etats-Unis zany le izy zany hoe manatsotra zany satria raha ohatra ianao zany zao hoe misy orinasa izay mi-embaucher anao de mila taratasy porofo iny orinasa iny hoe afaka maka an'le taratasy amin'ny maha permanent resident ianao de zay no ilain'le orinasa de maka an'izay taratasy zay somary sarotsarotra maka an'ireny porofo ireny zany somary sarotra indrindra hoe orinasa de iny orinasa iny nefany matetika sarotra amin'zareo manao anazy de le divy loteria zany fanamorana an'izay process zay satria ny fanjakana satria raha ohatra hoe amin'ny alalan'ny orinasa no hifindranao monina de iny orinasa iny zany manome taratasy anao hoe ito amin'izay ary ny taratasy efa feno reto ny fepetra hoe afaka mikarakara an'ilay taratasy fifindra-monina ianao de zay no sarotra zay process zay zany no sarotra fa ity programa ity de
natokan'ny fanjakana hanampiana ny olona hifindra monina ty. Vantany vao voasarika ny anaranao de afaka mikarakara an'ilay taratasy ianao. Izay zany no porofo manamarika hoe afaka mifindra monina ianao. De zay le devis programa, zay le devis loterie programa. Iny no manamarika hoe ary manome alalana anao hoe afaka mifindra monina aty États-Unis ianao. De le izy be da be ireo olona manontany hoe taratasy andehanana mianatra ve, sélection de dossier ve? Le izy raha ohatra ianao any ivelan'ny États-Unis de ny consulat no manome anao visa andehananao makaty. Rehefa tonga aty ianao de mahazo an'ilay taratasy amin'izay, mahazo an'ireo taratasy rehetrarehetra zany de lasa hoe mpifindra monina aty États-Unis zany ianao. Après aorianan'ny 5 taona de afaka manao application ana citizenship ianao. De zany hoe raha zany de tsy taratasy idirana hianatra sy idirana hiasa le izy fa programa azahoana taratasy hifindrana monina aty États-Unis de afaka miaina toy ny olona avy aty ianao, ankoatran'ny hoe tsy afaka mifidy. Zay ihany zany no zavatra tsy azo atao. De fanontaniana le fanontaniana anankiray hoe andoavam-bola ve? Tsy andoavam-bola le izy fa rehefa voasarika ny anaranao de amin'izay fotoana izay ianao no mandoha vola. Zany hoe raha manao application zany ianao am'ty taona ty de amin'ny heritaona ianao ohatra hoe voasarika ny anaranao de manomboka eo amin'izay de anjaranao ny mandoha ny fee rehetrarehetra mifanaraka amin'ilay diversity zany. De zay le diversity fa de mbola hisy vidéo moa manazavazava mandeha amin'ny atsipiriany fa zay aloha zany no azona atolotra androany fa de mazotoa ary mandra-piaona.